Nisy kosa lehilahy iray antsoina hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany, kanefa nanafenany ny vola vidiny tany ary nifanarahany tamin'ny vavy izany. Dia nientiny ary ny ampahany vola vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Hoy anefa i Petera: Ry Ananiasy, nahoany Satana no nameny ny fonao andainga amin'ny fanamasina ka hanafina ny ampahany vola vidiny tany? Moa tsy hanaovany tany ary rehefa lafo izy, moa tsy mbola eo ambany fahefanao va? Koa nahoana no nisaina izao zavatra izao tao amponao ianao? Tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Noho nandray izany teny izany i Ananiasy dia niankarapoka ka afaka ny ainy, dia raiky tahotra indrindra izay rehetra nandray izany. Ary nitsangana ireo zatovo dia nofonosiny ny faty ka noentiny nivoaka ny trano dia naleviny. Tokony ho adiny 3 taorinan'izay dia niditra koa ny vadiny, tsy nahalala izay zavan-tranga. Hoy Petera taminy: Lazao amiko raha toy izao ny vola vidiny taninareo. Dia hoy izy: Eny, toy izao tokoa. Dia hoy Petera taminy: Nahoany ianareo no niray tetika haka fanahin'ny tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotr'ireo izay nandevina ny vadinao ary hitondranao koa izy. Dia niankarampoka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy. Ary raha niditra ireo zatovo ka nahita fa maty izy, dia noentiny nivoaka ny trano ka naleviny teo anilan'ny vadiny izy. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandray izany. Tamin'ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra dia niray saina teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Tsy nisy say niaraka tamin'ny olona sisa rehetra, nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao mainka nisy olona maro koa na lahy na vavy izay nin'ny tompo nanampy ho isany. Noentiny teny an-dalambe koa aza ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandriana mba hisy ho azo mitandidiny Petera hay rehefa mandalo izy. Dia tonga koa ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina ny Jerosalema, mitondra ny marary sy izay nampahoriany fanahy maloto. Samy sitrana avokoa izy rehetra, ary nitsangana ny mpisorona be mba amin'ny namany rehetra izay antokony Sadoseo, fa feno fialonana izy. Dia nisambotra ny apôstôly ka nampiditra azy tao an-tranomaizina. Noho ny alina nefa dia nisy anjelin'ny tompo namoha ny varavaran'ny tranomaizina ka nitondra azy nivoaka avy tao. Sady miteny hoe: Mandehana ka mitsangana ary torio amin'ny vahoaka eo amin'ny tempolo ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Rehefa nandray izany izy ireo dia nandeha vao maraina nankany amin'ny tempoly ka nampianatra. Ny tonga ny mpisorona be sy ny namany dia namorony Sinedriona sy ny olona rehetra tamin'ny zanak'Israely, ka naniraka olona nankao amin'ny tranomaizina haka ny apôstôly. Rehefa tonga nefa ny mpiambina dia tsy nahita azy ireo tao an-tranomaizina ka niverina nilaza hoe: Ny tranomaizina dia hitanay mety tsara ary ny mpiambina dia mitsangana eo ambaravarana, kanefa noho ny voanay ny trano dia tsy nahita olona tao izahay. Rehefa nandray izany teny izany ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly sy ireo lehiben'ny mpisorona dia sahiran-tsaina ny amin'izay osy vokatra izany. Dia nisy olona tonga ka nilaza tamin'izy ireo hoe: Ireny lehilahy izay nataonareo tao an-tranomaizina ireny dia indreo mitsangana eo amin'ny tempoly
ka mampianatra ny olona. dia lasa ny lehibe ny mpiambina sy ny mpiandry raharaha ka nitondra azy ireo, nefa tsy nampiasa hery izy ireo satria natahotra ny vahoaka izy fandrao ho torahan'ny vato. Rehefa noentiny izy ireo dia nataony teo anatrehany Sinedriona ary nanontany azy ny mpisorona be hoe tsy efa norarany mafy dia mafy va ianareo tsy hampianatra amin'izany anaran'izany? Kanefa indro efa nofenonareo ny fampianaranareo indray Jerosalema ka tianareo ankinina aminay ny ran'izany lehilahy izany. Namaly nefa i Petera sy ny apôstôly hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an' Jesosy izay novonoiny ny tananareo tamin'ny nanantonanareo azy teo amin'ny hazo. Izy dia nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy mba hanome fibebahana sy famelan-kelika ho an'i Israely. Favolombelon' izany zavatra izany izahay ary ny fanamasina koa izay efa nomen'Andriamanitra izay manaiky azy. Rehefa nandray izany ireo dia lotika ny fony ka nikasa hamono azy ireo izy. Dia nitsangana teo amin'ny Sinedriona ny fariseo iray antsoina hoe Gamaliela, mpampiana-dalàna, izay nalaza teo amin'ny olona rehetra ka nasainy navoaka kely ireo olona ireo. Dia hoy izy tamin'ny namany, ry lehilahy Israely, tandremo tsara izay ataonareo amin'ireo olona ireo. Fa fahiny dia nitsangana Teodasy ka nanao ny tena no zavatra. Tokony ho efa-jato no isan'ny lehilahy izay niandany taminy, nefa novonoina izy ka niahaka izay rehetra nanaiky azy ary tonga tsinotsinona. Nanarakaraka azy indray tamin'ny andro nanoratana ny vahoaka dia nitsangana i Jodasy avy any Galilea, nitaona olona koa mianaraka azy izy, dia novonoina koa ka niahaka izay rehetra nanaiky azy. Ko ankehitriny dia izao no lazaiko aminareo, mandefera amin'ireo olona ireo ka avelao ihany izy, satria raha avy amin'ny olona izao saina na asa izao dia ho foana, fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao dia tsy ho azonareo foanana. Sao dia hita ho mpiady amin'Andriamanitra ianareo. Dia nanaiky ny Gamaliela izy ireo. Koa rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy ireo sady nandrara azy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy intsony sady namela azy handeha. Dia niala tamin'ny mpifaliana teo anatrehany Sinedriona ny apôstôly, satria natao homendrika hitondra fahafahambaraka ho voninahitra izany anarana izany. Ary isan'andro teo amin'ny tempoly sy tany an-trano dia tsy nitsahatra nampianatra sy nitoro ny vaovao mafaly momba an'i Kristy Jesosy izy ireo.